Inona ny atao zany manoloana ny lehilahy séducteur. Voalohany indrindra aloha dia mila fantapatatrao zany ireo karazana description izay efa nolazaiko teo momba ny séducteur. Raha ohatra ka manintona anao mafy dia mafy izy zany ary tena latsa-pitiavana ianao dia ny fahaizanao mametraka ihany koa zany ny hoe discipline amin'ilay fiarahana, satria ny séducteur zany izy tsy de hoe olon-dratsy zato isan-jato izy, fa mila olona zany izay hoe mametraka karazana hoe fiarahana entitra zany amin'ny fiarahana aminy. Dia eo ihany koa zany ny fametrahanao ny condition ny amin'ny hoe contrat ifanaovana dia ny mariage zany, mba tsy hovombaka ianao ny amin'ny hoe ametrahany kitra fotsiny zany dia mitsoka izy, fa eo koa zany no ahafantaranao zany hoe hatraiza zany ny fitiavan'ny séducteur, satria izay toetra séducteur izay dia tsy ho afaka izay, efa toetran'ny olona anankiray izay tsy ho afaka aminy na hanao inona na hanao inona ianao, ary dia efa miomana ianao zany ny amin'ny hoe tsy maintsy misy foana zany ny any ambadibadika any zany ny azo an'izay hoe karazana fandripatrika sy fafinaretana ao anatin'ny séducteur izay. Ianao koa zany ramatoa no mila mahafantatra tsara ihany koa ny hoe anton'ny fiarahanao aminy. Mety maro ny qualité hafa izay ananan'ireo karazan'olon'ireo, mety olona mazoto miasa izy, mety olona mazoto mitady vola, mety olona izay hoe manana tanjona mipetrapetraka tsara zany eo amin'ny fiainany, fa ianao zany izay hoe vehivavy miaraka aminy zany na hoe vehivavy manambady azy no mitondra an'izay hoe karazana guide kely zany izay hoe ametrahana an'ilay karazana objectif zany amin'ilay fiarahana aminy, satria karazan'olona izay somary mitsingevaeva ny séducteur ary izay hoe ny fafinaretana ao aminy ihany zany ny fantany, fa rehefa tena tojo ny vehivavy hoe tena tiany izy zany dia mahay milefaka ihany zany izy manaraka ny hoe inona marina ny zava-mahasoa, iarahana mandeha zany iarahana manao inona ny zavatra izay mety tsaratsara kokoa zany ny fiainan'ny mpianakavy sy ny zanaka, izany hoe ianao vehivavy zany no tsy maintsy mandray an'ilay karazana zany hoe responsabilité, ary mampandray azy koa zany ny responsabilité, fa ilay toetra hoe séducteur zany iny dia sarosarotra ny angalana an'iny zavatra iny zany amin'ny lehilahy iray. Ka afatra izay apetrako zany amintsika vehivavy dia ilay hoe responsabilité apetraka ao amin'ny tenanao aloha, hoe hitondra makaiza moa zany ity fiarahana ity, sy ny hoe inona zany koa no mba zavatra azoko amin'ny fiarahana amin'ity olo ity. Mila famatorana goavana zany zavatra zany, ary mety ihany koa safidinao koa ramatoa izany ny hoe tsy de miandry zavatra firy avy amin'ilay olona, fa de hoe mahafinaritra anao fotsiny. Raha ohatra ianao zany ka hoe efa manana ny fidiram-bolanao, efa olona stable tsara eo amin'ny asanao, fa mitady lehilahy izay hoe amalifaly anao zany amin'ny fiainana, mila fantatrao tsara koa zay zavatra zay zany hoe inona marina zany ny zavatra izay tadiavinao zany miaraka amin'ny lehilahy iray, mba tsy hadiso fanantenana anao. Mitodika foanao zany amin'ny olom-pirenena, satria izay karazana fampitahana izay foana no ataoko zany rehefa amin'ny fitondrana ny firenena. Ny mpitondra antsika hatramin'izay dia
manana an'izay hoe tendance amin'izay hoe karazana olona séducteur izay. Izany hoe maka ny fon'ny vahoaka fotsiny zany no tena ataony, fa ny tena marina dia ny tombotsoa ho azy manokana no tadiaviny. Kanefa ny raharaham-pirenena dia tsy izay no hitondrana azy, fa inona ny tombotsoan'ny vahoaka izay nametraka anao teo. Ianao vahoaka zany dia mila ihany koa zany mahafantatra tsara ihany koa ny olona izay apetraka ao eo. Ireo karazan'olona izay efa nitanisaiko teto tamin'ny émission napetrako taloha zany dia ny hoe olombitsy ane no tena maharaka tsara zany ny hoe iza sy iza daholo no olona tokony hitondra any Madagasikara. Apetraka amin'ireo karazan'olona izay ataontsika hoe zany hoe manam-pahaizana afaka mandinika. Ireo zany no tokony hivondrona hijery akaiky zany ny raharaham-pirenena. Ny hoe mbola apetraka ihany ve amin'ireo séducteur, ireo mpanao tsikio-bakambava, ireo izay tsy mieritreritra ratsy ny amitapitaka sy akany fon'ny vahoaka amin'ny tombontsoany manokana. Apetrako amintsika rehetra izay ataontsika hoe afaka mandinika lalindalina zany ny fiainam-pirenena, izay ataontsika hoe vatona solotry ny tany, manam-pahaizana, izay manam-pahendrena ihany koa, afaka mijery akaiky, satria ny tantara miverimberina amin'ny Afrika sy Madagasikara dia manodidididina an'io ataontsika hoe séducteur io daholo zany no mahaverivery ny saitsika. Amin'ity indray mitoraka ity zany dia mpajereo tsara ihany. Ianao izay hoe olona azo itokisana, olona izay hoe miasa tsara, sérieux. Matetika moa zany ny lehilahy izay tena ataontsika hoe zany hoe manam-pahendrena, sérieux, izay tsy dia mba manana loatra zany an'io toetra hoe séducteur io zany dia mba asiosio kely ny fahaiza-miteny, ny fahaiza-miresaka zany izay qualité rehetra efa nananao zay, mba asio kely ny ajejona kely fangamba mety mba ho raim-pianakaviana tonga lafatra ianao, raha vao ohatra ka mba hoe izay qualité rehetra nananao zay, ny hoe ny fahaizana mampahalalana, ny bika amanendrika, ny fahendrena, izay zany mba asio ihany koa zany ny hoe mba fahaizana misarika kely. Satria matetika zany ny vehivavy rehefa sendra ny lehilahy diso tonga lafatra loatra dia miemotra indray ilay vehivavy zany fa tsy misy an'ilay mba hoe karazana séduction kely zany any aminy dia mila an'izay ezak'izay koa zany ny lehilahy sasany izay ataontsika hoe zany hoe lehilahy mety ahavita azy mihitsy zany raha ohatra ka mba mijery ny lafiny rehetra izany. Dia toy izay no azo natolotra anao anio. Manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.